Tokony ahitany marimaritra iraisana ny filoham-pirenena Era-Jonary Mampianina sy ny vondrona Mapara ao anatin'ny fanindrena izay ho Prime Ministre ho ny fanazavana ny avy amin'ny Exopole. Arahantsika toy izao manaraka izao ny fanazavana mahakasika an'izay. Fifanarahana eo amin'ny filoham-pirenena Era-Jonary Mampianina sy ny Mapara ny tokony hanendrena amin'ny Prime Ministre araka ny hevitran'Andriamatoa Cyril Rasamuzavy avy amin'ny Exopoles. Nosoritan'ny mpanao politika kosa anefa fa ny filoham-pirenena ny tokony hanana ny teny farany amin'ny fanendrena amin'ny Prime Ministre iara-iasa aminy. Problema mipetraka amin'izao dia ny fanondrona Prime Ministre ho anay manokana ary efa naverimberika any dia olona afaka miara-miasa hanatanteraka ny programan'ny président Era-Jonary Mampianina tokony ho apetraka Premier Ministre eo. Fa ny constitution koa raha jerena iny satria tsika tamin'ny tandalana dia mametraka hoe tsy maintsy Mapara manondro azy. Mitovy amin'ny azahoana ny président Era-Jonary Mampianina ho candidat ihany koa no anaovana azy. Fifanantonana dia Era-Jonary Mampianina mitondra ny profil ny olona zay afaka iara-iasa aminy dia ampaneketena satria fitiavan-tanindrazana no angatahana amin'izay no androny Mapara azy satria ny zavatra takiny vahoaka dia tsotra. Nanao fifidianana ialana amin'ny krizy. Tsy afaka miala amin'ny krizy tsika raha tsy mandeha ny fitondram-panjakana. Ny fanakanana an'izay dia loza ho an'ny firenentsika, terakatsika miverina any amin'ny krizy indray. Efa tsara ny vitan'ny président Andry Rajoelina. Mitovy amin'izay koa ny vitan'ny Mapara. Meteza maneke ny olona zay ho arosy ny président Era-Jonary Mampianina satria efa niara-niasa ihany nareo tamin'ny transition efa hitondra indray ve président Era-Jonary Mampianina zay ministre amin'ny finance nareo dia tsy atokisana ve meo azy io avy alao izy hanondro malalaka amin'ny anaranareo ny PM. Efa tsindrin-taona ny malagasy hoe Andriamatoa Cyril Rasamuzavy ary efa fotoana tokony hanapahana hevitra ho an'izay Prime Ministre hitantana ny gouvernement izao. Zahay raha tsy mahadiso mba te hanafatra ny président. Ny président no fidian'ny vahoaka. Président no fidinay. Ny vahoaka efa tsy mahandry. Zahay tsy tsara Premier Ministre fa mihitsy ny zavatra mety io na tsy mety fa ny président no tsara ila. Monsieur le président, raiso ny andraikitra, raiso ny fanapahan-kevitra, tondrolo Premier Ministre anao ary amin'ny profil zay mahamety azy. Tovy amin'izany koa rehefa ny Mapara efa nanao zavatra soa ianareo asa sy mbana intsony. Ny fanendrena Prime Ministre izay andrasana amin'ny herinandro ity raha ny feo mandeha dia mety anarana vaovao ivelan'ireo anarana roa dia Andriamatoa Ajare Sampa sy Dr Jules Etienne Roland no mety ho apetraka eo amin'ny toeran'ny Prime Ministre.